Fa nisany nanentana tamin'izay fikaonandofo mahakasika ny fitantanana sy ny fitondrana olona izay moa Andriamatofo ny asina Andriamanjato izay filohan'ny délégation manokana tanàn'Antananarivo nanazava fohifohy ny tandry falesika sasatsasany eo amin'ny fitantanana ny firenena moa ny tenany. Tonga teto moa zany ny tenako araka ny fanirin'ny reto namana reto hitondra ny fampianarana atao hoe leadership. Ka leadership misy karazany. Misy ny leadership classique, fa misy ny leadership chrétien, arak'izay nambarako teo tsy de mitovy loatra amin'ny leadership fampianaran'ny université na ohatra zay satria leadership mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny toetrany Jesosy Kristy io. Ary za de mino fa le leadership nazavaina an'io de hitondra zavatsoa ho an'ny olona zay naheno an'izany an'io satria amiko sambatra amin'ny firenena zay manana Jehova ho Andriamanitra. Ka raha tiatsika ho sambatra Madagasikara de amiko le leadership chrétien mety amiko indrindra aloha. Fa iza tsy manery ny olona ho anaraka ny finoko fa mampiseho fotsiny aho hoe zao ny toetra kristianina fitantanana ny raharam-panjakana sy raharam-pirenena amin'ny ankapobeny. Betsaka ny expérience hitako raha tsy resaka fotsiny momba ny kolikoly. Sarotra ange miady amin'ny kolikoly raha tsy avy amin'ny fampianaranao soratra masina satria tsy azo atao ny kolikoly eo amin'ny soratra masina voasoratra ao zany. Ary zay foana mampalahelo rehefa miteny olona hoe ampifangaronao fivavahana sy ny fitantana raharam-panjakana. Fa ina mampalahelo anao ny fanafahanako ny kolikoly mampalahelo anao satria tsy azo atao.